hita hoe somary misy fahasarotam-piaro kely ny amin'ny mpikaroka malagasy a zay aloha voalohany indrindra satria rehefa mametraka fangatahana brevet d'invention ianao a zany hoe fangatahana fanamarina kopamorona dia tsy maintsy tantarainao daholo zany misy atao an'ilay antsoina hoe divulgation dia tantarainao hoe ohatr'izao avy ny étape rehetrarehetra nahatongavanao anatin'io invention io tonononao anatin'le fangatahanao ihany koa hoe inona amin'ireo zavatra no tantarainao ireo no tianao hananana an'ilay fampiasana samirery zany hoe le droit exclusif. Misy sandany taxa izay apetraka ny fanjakana tsy maintsy aloha amin'ny fotoana ametrahana le fangatahana ny brevet d'invention ny anankiray dia misy an'ilay atao hoe taxe de maintien des droits zany hoe taxa aloha isan-taona mandritra an'le fe-fotoana faharetan'le brevet d'invention. Zanako zany le izy. Za zany anisan'le manosika ny tanora, zanako zany tanora dia misy namany vitsivitsy koa dia iroso amin'izay dia efa manana expérience kely ny tena dia mba manampy azy